Zay ny zavanitranga teny andray soroteny fa Tokantrano an-jatony kosa no miahiahy andro aman'alina noho ny fandravana trano tsikelikely ataon'ny olona mitonona ho tompon'ny tany izay mirefy 4 hektara eo amin'ny fokontany Ambatomaro Antsobolo boriborintany faha-V ao. Misy mony Mitaraina izay apetraka ireo mponina ireto. Tany mirefy 4 hektara no mampifanolana Tokantrano 20 eto Ambatomaro Antsobolo amina olona iray. Nafeny fepetra zona prescription acquisitive avy amin'ny tribunal izy ireo satria efa 20 taona mahery avokoa no efa nanajara ny tany ary efa nanao dingana rehetra azony izany prescription acquisitive izany tamin'ny taona 2000. Nahagaga ireo fianakaviana voalaza ety ambony ireo fa tamin'ny taona ihany nefa no navery ny antota taratasin'izy ireo teo anivony foibe ny fananatany sy ny fandrefisa-tany. Omaly dia nidina ifotony mijery ny zavamisy tetỳ toerana ny CST Nevraolodinina filohan'ny voameramisana ny fanajariana ny tany ary niaraka tamina vati-tany sy mpandrefy-tany. Dia izy ireo zany efa mipetraka teto efa nanomboka tany amin'ny taona 570. Dia efa nisy didim-pitsarana zany ty misy nao cours tamin'le prescription acquisitive hoe na mainty milala izy dia atao ny fitsirihana hoe fanamarinana hoe misy mainty milala marina le tany misy trano marina le izy no taty anina zany. Dia taty aoriana zany nandritra izay fitondrana fandimby zay dia tsy hita ny dossier. Tsy hita hoy ny dossier nefa io ngamba jerenareo ngamba tsy hoe misy certificat de non recours zany hoe tamin'izany zany tsisy nanao appel akory. Dia tamika zany amin'izao fotoana izao misy olona milaza fa manana titre avy any. Ary efa tonga le olona mangingina any sady tsy mipetraka eto amin'le toerana dia manana titre izy dia amin'izao izy mandrera trano tsikelikely. Anokatra fanadadiana makasika ity raharaha ity araka izany ity voamero anivony CST ity.